anaterako ny arahaba ho antsika tsiraray avy izay manjoy sy manaraka ity fotoam-bavaka erahana aminay fiangonana RHEFI Androndrakely ity. Ny voninahitra dia atolotra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina. Tononona ho amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ity ampiandohana ihany koa dia miraso anao ahako, manonona ny fanasitranana ho anao izay ao anatin'ny aretiny, anatin'ny tsy fahasalamana, tsarovy fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny anafahana antsika ao anatin'ny rofia na ny aretina izay mety mamatotra ny tenantsika. Ianao izao anatina olana, tebiteby, tahotra, anatina fanahina lalina ihany koa amin'izao fotoana izao dia miraso anao ahako mba tena hikasika anao Andriamanitra, hiasa ny fiainanao Andriamanitra, hamonjy anao Andriamanitra amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina. Mino aho fa hainao tsara ilay voalazan-tsoratra masina hoe indro izao ny Jehovandriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko atao va. Ohatry ny ity tena amintsika izany Andriamanitra hoe io Andriamanitra io dia magaga, vita ny zavatra rehetra, tsisy tsy haina atao zany fa hoy aho hoe mino azy ve ianao, matoky azy ve ianao, resy lahatra ny fisian'Andriamanitra ve ianao, satria miankina amin'izay ihany no ahafanao mahazo sy mandray izay rehetra efa voahoman'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Koa ity ampiandohana dia andaontsika hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra ao alohan'izao fotoana izao mba tena hoe fotoana eo ambany fitarian'ny fanahy masina, eo ambany fanotrona ny herin'Andriamanitra, mba ho fotoana anankiray tena hoe atsapahanao ositra lehibe, ahafanao tena azo kasika ara-panahy mba hiasan'Andriamanitra lehibe eo amin'ny fiainanao ihany koa izany. Hivavaka ary sika tompoko. Andriamanitra ray be fitiavana, ilay ray mahefa zavatra rehetra, ianao ilay nahary ny tany sy ny lanitra izay rehetrarehetra ho aminy, anisan'izany izahay zanak'olombelona. Misaotranao izay Andriamanitra fa noho ny amin'ny fitahinao, fahasoavanao, noho ny amin'ny fandaminanao dia nataonao nisy ity andro androany ity, nataonao natratry izao fotoana izao izahay afaka andre ny teninao indray, hifampivavaka izahay, hifampahery amin'ny alalan'ny teninao, dia angatahako ny fanahy masina hanositra tanteraka ity fotoana ity mba ho voninahitrinareo ihany Tompo. Na iza Andriamanitra nomenao tombotsoa manokana afaka andre ahita izao afatra izao dia hiasa amin'ny fiainana ianao, momba azy tanteraka ianao, ampahery ny ara-panahy, hitany fiainana manontolo ary hamonjy any tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy apetrako feno zato isan-jato eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fotoana, eo ambany fanapahanao tanteraka Andriamanitra no anakinako ity fotoana ity. Misaotra Tompo, amen. Eny ary Tompoko, androantsika dia hianatra aloha hevitra anankiray manao hoe tena fantatrao marina ve Andriamanitra? Tena fantatrao marina ve Andriamanitra? Somary rehefa nandinika n'ity afatra ity aho dia anisan'ny zavatra tsapa sy hita amin'izao fotoana izao dia maro ny olona no mitondra hoe anarana hoe mpivavaka, maro ny olona no mitondra titra hoe kristianina, na maro ny olona no miteny hoe manompo an'Andriamanitra. Fa saingy izao reny olona miteny hoe mpivavaka na manompo an'Andriamanitra, na reny olona miteny hoe izay kristianina ireny, ny akamaroan'ireny olona ireny matetika dia izao rehefa tojo zavatsarotra, rehefa tojo olana azay lazaina hoe heveriny famafy eo amin'ny fiainany, rehefa misy karazana fanaitaina na aretina na rofy izay heveriny fa tena efa mafy mihoatra an'izay zakany, dia reny olona ireny ny akamarony dia tsy sa tena miankina, tsy sa miantehitra, tsy sa tena miantoraka amin'Andriamanitra, satria ny antony tsy tena mahalala zato isan-jato ny momba an'Andriamanitra ny olona, na tsy tena mahafantatra ilay herin'Andriamanitra sy ny zava-bitany zato isan-jato ny akamaroan'ny olona. Faharoa, misy ny koa ny olona tafalatsaka ao anatina atao hoe firoro-tsaina mihitsy aza indraindray kanefa milaza fa mpivavaka, kristianina, manompo an'Andriamanitra hono, fa maro ny olona amin'izao fotoana izao no tafalatsaka ao anatina atao hoe firoro-tsaina ny amin'ny momba an'Andriamanitra. Izany tantara izany nefany, na hoe izany tranga izany dia tsy hoe tamin'izao vanim-potoana misy antsika izao ihany akoriny vao misy atao hoe firoro-tsaina na fisalasalana, fa efa tany amin'ny andron'ny testamenta taloha mihitsy aza no efa hita sy tsapa ary ny ainan'ireo olona izay nanaradian'Andriamanitra izany atao hoe firoro-tsaina na fisalasalana ny amin'ny momba an'Andriamanitra izany.
Hitantsika zany tantara zany ohatra atao amin'ny bokyny Mpantsaka voalohany toko faha 20 de vakitsika angambany ao amin'ny 220 ihany. Mpantsaka voalohany toko faha 20 andininy faha 120. Zao no vaky ny teny zay voasoratra ao tanatin'ny baiboly amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy no makiko azy. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosaina ianareo, raha Jehova no Andriamanitra dia manara azy, fa raha bala kosa dia manara azy, fa ny olona tsy namaly azy akory. Tsy maninona tonga de vakitsika ny Timoty faharoa toko voalohany dia eo amin'ny 2:12. Timoty faharoa toko voalohany 2:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, fa tsy menatra aho satria fantatro izay inoko, ary matoky aho fa izy dia matahiry lay zavatra natolotra azy mandra-piavin'izay andro izay. Manamafy eto Paoly apôstôly lay lehilahy zay azo lazaina fa nanoratra ny ampahany betsaka indrindra tamin'ny epistily tato amin'ny testamenta vaovao. Ity lehilahin'Andriamanitra ity de sanilaza tamin'ny olona mihitsy za tsy menatra zany tsy menatra eny amin'ny fijoroako an Jesosy tsy menatra eny amin'ny fiaterako amin'Andriamanitra, tsy menatra eny amin'ny fiatoroako eny atren'Andriamanitra mihitsy, ary tsy menatra eny amin'ny fijoroako, fa za de mpanompon'Andriamanitra satria fantatro izy izay tena inoko. I Paoly apôstôly zany de ity lehilahy ity de tena nafantatra tsara mihitsy ny momba an Jesosy, nafantatra ny momba azy, nafantatra ny heriny, nafantatra ny zavatra vitany, asahany nosoratana tato anatin'ny baiboly mihitsy ary lazay izay afantra zany manao hoe fantatro izay tena inoko. Hoy teny aloha hoe betsaka ny olona no azo lazaina fa lasa misalasala, mirorosaina marina eo amin'loany ny fianteherana sy ny fiankinana amin'Andriamanitra. Satria ny fiheveran'ny olona dia izao hoe sao de Andriamanitra efa taloha ihany izy ny asa fa zao tsy miasa intsony, na sao de Andriamanitra mbola ela loatra izy ka tsy afaka monjy azy zao de izao, na sao de Andriamanitra any alavitra be any ary Andriamanitra ka sao de tsy ho hitany na tsy afaka hiazakazaka hamonjy ny fiainako eto ambon'ity tany ity izy. Rehefa malalo amin'ny tompo, hoy ahako teny aloha, betsaka ny olona amin'izao fotoana zao tafalatsako anatin'ny firotsaina sy misalasalana nefa milaza fa kristianina sy olon'Andriamanitra hono izy. Izany nefa de hitantsika tamin'ireo tantarany zanak'Israely tamin'ny andron'ny Eli. Reto vahoaka ireto de olona mpanaradian'Andriamanitra, olona nahita asa lehibe maro samihafa zay nataon'Andriamanitra. Maro ny asa magaga tsy takatry ny saina fa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana tamin'ny andron'ny Eli mpaminany. Fandray andro rehefa nomboka nisy nitory nanambara Andriamanitra hafa teo amin'ny londry zareo de voahozongozona izy, niala tamin'izay niorenana izy, lasa nanaradia Andriamanitra hafa izy, azo mihitsy ny zavatra safidy napetraka Eli teo amin'ny manao hoe hoary vahoaka, mandra-pahovina ka irorosaina ianareo, mandra-pahovina ny salasalany amin'ny Andriamanitra ivavahana ianareo, zao ny safidy. Raha tena ilay Jehova marina no Andriamanitra de andao ianareo manaradia anazy, fa raha ilay bala kosa ny Andriamanitra de ndana manaraka azy ary ianareo satria nanomboka tsy hitan'ny olona ntsony iza no Andriamanitra ivavahako, na iza ny Andriamanitra hotopoko, satria tsy ampy ny fahalalan'ny olona n'Andriamanitra, tsy ampy ny fatakaran'ny olona sy ny fahafantaran'ny olona manahoana Andriamanitra sy ny heriny, ary manahoana marina Andriamanitra sy ny zavatra vitany. Ny antony havana dia izao, hoy amintsika androany, miankina amin'ny tena fahafantarantsika an'Andriamanitra sy ny heriny, ary miankina ihany koa amin'ny fahafantarantsika momba an'Andriamanitra sy ny zavatra vitany, no ahafahantsika tena iankina sy iantehitra amin'Andriamanitra tanteraka. Miankina amin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra ihany koa sy ny asa-pamonjena no ahafahantsika iantehitra amin'ny mandrakariva sy iankina aminy amin'ny fotoana rehetra izay iainantsika ty ambonin'ny tany. Ny zavatra tsapasita mantsy ry havana dia izao, maro amin'ireo olona milaza vavaka ireny na manompo an'Andriamanitra no miaina ao anaty olona sary olana sary bahana amin'izao fotoana izao.
miainao anatina ady, miainao anatina aretina, fa tsy satonga dia miatoraka amin'Andriamanitra, ary inko ohatrany hoe misy salasalana ao anatiny, hoe tena mavonjy amarina ve Andriamanitra, mavonjy atokoa ve Andriamanitra, afaka hitondra fanasitranana ho atokoa ve izy, afaka hitondra vaolana ho atokoa ve izy, ary afaka hitondra fanafahana eo amilohan'ny zava-manahirana ana izay antrehako ankehitriny. Be dehibe ny ory mitratra zany, ary efa tato anatin'ity baiboly misy iaina ataoko hoe vakitsika ity, ary efa nampianarantsika ity, de misy zany atao hoe na de mahafantatra an'Andriamanitra, na de milaza fampivavaka sy manompo an'Andriamanitra ary ny olona, de betsaka ny olona tsy satena hiatoraka amin'Andriamanitra. Ny antony tsy ampy ny fahafantaran'ny olona n'Andriamanitra, tsy ampy ny fahalalan'ny olona n'Andriamanitra sy ny heriny, ary ny famonjena izay vitany. Anisan'ny hitako tao anatin'ny baiboly zao ny tantaran'le lehilahy atao hoe Iasa mpanjaka. Io lehilahy io zao de io mpanjaka io izay mitondra ny Israely, de voalaza ny soratra masina fa narary izy ndray andro. Rehefa narary izy ndray andro de zao voalaza ny soratra masina hoe tsy tonga de niatoraka tany amin'Andriamanitra izy, fa lasa izy aloha nitady mpanasitrana hafa, lasa izy nitady ataoko hoe mpitsabo hafa, pitsikido ozy ny baiboly, lasa izy nandeha tany, lasa izy niazakazaka, izy nefa de malala an'Andriamanitra, izy nefa de mahafantatra an'Andriamanitra, izy de malala ny fisian'Andriamanitra fotsiny, fa tsy ampy ny fiateherana sy ny fiakiana tamin'Andriamanitra. Anka na tokony hoe afaka andray fanasitranana aza izy, andray ataoko hoe afaka ahazo fahasalamana raha niatoraka tamin'Andriamanitra, de ity mpanjaka anankiray ity de voalaza soratra masina fa nanana andro maro, nanana fotoana maro, afaka nandehanana tao anatren'Andriamanitra, nitady fanasitranana, nandray fahasalamana, fa nampalahelo de zao ozy ny soratra masina hoe lasa no tany amin'ny razany any izy, satria tsy niatoraka tamin'Andriamanitra. Teo zany na tonga nahako tonga saina, ary nametraka fantaniana Andriamanitra fa ngahy tsy mahafantatra fa manasitrana ianao. Tena mpanasitrana inge Andriamanitra ry havany jerefa nge lay lehilahy anakay atao hoe Ezekia voalaza ny bokiny Isaia toko 7:30, rehefa narary io lehilahy io aretina mety hoe tena hitondra makany amin'ny fahafatesana mihitsy ozy voalaza ny soratra masina. Ary zao mihitsy ary ny voalaza ny baiboly ny tenenin'Andriamanitra izy, tonga Isaia mpaminany, ny rahan'Andriamanitra anakamy afaro ny ankonanao fa ho voaty ianao. Fa rehefa nahazo an'izany afatra zany Ezekia de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nanomboka ny vavaka tamin'Andriamanitra izy, nanomboka ny aso an'Andriamanitra izy, ary nanomboka ny atoraka tamin'Andriamanitra izy, satria fantany ilay Inona, fantany ny momba an'Andriamanitra, fantany fampanasitra an'Andriamanitra, ka tsy nisalasala izy na de atao hoe mpaminany lehibe, mpaminany tena ampiasain'Andriamanitra ry Isaia, de tsy nisalasala ny Ezekia fa lasa izy nandeha, tsy nitady lalakasa izy aloha, tsy niazakazaka anakany amin'ny zavatrasa izy aloha, tsy nanao tahaky ny asa mpanjaka izy, fa tonga de lasa niatoraka tany amin'Andriamanitra. Ny antony satria fantany tsara hoe izy Andriamanitra, fantany tsara ny momba an'Andriamanitra sy ny heriny, zavatra vitany, ka tsy nisalasala izy nitady famonjena, fanasitranana tao amin'Andriamanitra. Ary isaorana an'Andriamanitra lehibe, fa rehefa nanomboka ny todika tamin'Andriamanitra Ezekia de nanomboka ny vavaka, de niantso an'Andriamanitra izy de zao voalaza ny soratra masina, nomboka ny ositran'Andriamanitra indray ny aretiny afaka tamin'ny aretina izy ary notahin'Andriamanitra indray mbola afaka niaina taona maro de ty ambonin'ny tany, sady novonjen'Andriamanitra izy ny ankonany ary ny firenena izay nisy azy. Ny antony satria tany amin'Andriamanitra izy niantoraka, tany amin'Andriamanitra izy niankina, satria fantany loatra Andriamanitra ry havana. Fa jereva nge ny fahadisoana zay natao ny asa mpanjaka mahafantatra an'Andriamanitra ihany, tohatry ny hoe olon'Andriamanitra ihany, ary olona azo lasaina efa mba nahita zavatra maro nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana, izy sy le razany tany aloha, fa rehefa narary izy tsy tany amin'ny Andriamanitra izy niazakazaka, tsy tany amin'ny Andriamanitra izy niatoraka voalohany, fa tany amina hery hafa, satria nisy salasalana tao aminy. Fantany napetrako ary havana de hoe voalohany tena fantatrao tsara ve ny momba an'Andriamanitra, fantatrao ve izy Andriamanitra, faharoa fantatrao ve Andriamanitra sy ny heriny ary zavatra vita sy ataony. Satria miankina amin'izay fahafantaranao an'Andriamanitra sy ny momba zay
ary miankina ny fahafantaranao Andriamanitra sy ny heriny ary ny zavatra ataony sy vitany no ahafanao iantoraka sy iankina tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ka hoy androany fataro ary izy Andriamanitra. Hoy Paoly apôstôly, fantatro hoe zay tena inoko. Hoy aminao, fantatro marina ve ny tena inonao. Fataro ary fa ilay Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra antsika io ry havana, de ambarantsika androany de izao. Nomen'Andriamanitra antsika Jesosy, ny ran'Andriamanitra tety ambonin'ny tany izy mba hitondra fanavotana sy famonjena feno ho an'ny fanahintsika zanak'olombelona. Satria nanota itsika, tafasaraka tamin'ny Andriamanitra nahary atsika isika, ary no fahotantsika nataontsika zanak'olombelona, de lasa nisitaka na hoe lasa tapaka ny fifandraisana sy ny fimbonana tamin'ny Andriamanitra nahary atsika. Lasa nanana fiainana nijaly ny olona ary niozotrana ka ny fahaverezana ny ara-panahy ny olombelona tamin'izany fotoana izany. Fa nafinaritra sy nampahery de izao, tia atsika olombelona Andriamanitra, tian'Andriamanitra hovonjena sy havotana ny fanahintsika, de nomen'Andriamanitra atsika Jesosy. Tsy haiko hoe fantatro marina ve le tiany inonao, fa Jesosy raha tonga tety ambonin'ny tany de hitondra famonjena ho an'ny fanahintsika, hitondra fanavotana ho an'ny fanahintsika, mba tsy ho very ny fanahintsika araka ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Mateo any, haitsika zanak'Andriamanitra rehetra zany, hain'ny olona maro zay mpamaky baiboly zany, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny atarany atao hoe Jesosy, fa izy namonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ny antony nahatonga Jesosy tsy maintsy nateraka ho tonga olombelona, nataony tafy no famandrahy, satria olombelona no vonjena, olombelona no avotana, olombelona no mena famonjena, de tonga olombelona tahaka atsika tety ambonin'ny tany Jesosy, nateraka tahaky ny nofo rehetra, nateraka tahaky ny olona rehetra, natao teraka tety ambonin'ny tany, ka hiteraka zazalahy izy. Mateo toko voalohany 9:20, ny anarany atao Jesosy, fa izy amonjy. Ry havanao, fataro ary androany fa Jesosy de te hamonjy atsika izy. Fantatrao marina ve zany? Te hamonjy anasy anao izy, te hamonjy ny fanahiko sy ny fanahinao izy, te hitondra famonjena ho an'ny fanahintsika izy, satria tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy, na hoe manan-danja amin'Andriamanitra ny famonjena ny fanahintsika zanak'olombelona. Manan-danja amin'Andriamanitra izany, satria ilay fanahy na hoe le fofinain'Andriamanitra napetraka no anatintsika io ngely nitovizantsika tamin'Andriamanitra, io ngely nomen'Andriamanitra atsika, io ngely natonga atsika velona afaka hiaraka amin'Andriamanitra. Kanefa ny mampalahelo amin'izao fotoana izao, be de be loatra, maro loatra reo olombelona miaina ty ambonin'ny tany, miteny hoe kristianina, zanak'Andriamanitra, vavaka. Fa mampalahelo de izao, tsy fantany akory indraindray fa tian'Andriamanitra hovonjena ny fanahy. Fantatrao ve zay inonao, fa hamonjy ny fanahinao ane, no antony natonga azy nidina tety ambonin'ny tany. Ary androany de te hambara aminao, tiany Jesosy iverinao aminy, ho tafatoetra ao aminy, tiany vonjeny indray ny fanahinao izay mandre ty afatra ity. Mbola veriko tsara, manan-danja loatra amin'Andriamanitra ny fanahiko sy ny fanahinao. Tena tia no vonjena ny fanahintsika. Faharoa, tsy hoe hitondra famonjena ho an'ny ara-panahintsika ihany akoriny no natonga Jesosy Kristy tonga tety ambonin'ny tany, fa ambarako amintsika ihany koa fa Jesosy ihany koa raha tonga tety ambonin'ny tany dia hitondra fanafahana ary hitondra fanasitranana ho an'ny tenatsika sy ny fiainatsika zanak'olombelona. Averiko tsara, tsy hoe hitondra famonjena ho an'ny fanahintsika ihany no antony natonga Jesosy Kristy nidina tety ambonin'ny tany, fa hitondra fanasitranana sy famonjena ho an'ny fiainatsika sy ny tenatsika zanak'olombelona. Ambarako amintsika androany fa tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ane ny hitondra fanasitranana ho an'ny olona manana aretina sy marofy. Na inona rofy aretina misy eo amin'ny tenanao, de tena sitrapon'Andriamanitra ary vitan'Andriamanitra mihitsy ny hitondra fanasitranana ao atsika. Haitsika tsara nga male teny soratra masina ao amin'ny baiboly ao amin'ny Salamy 3:1, de miteny hoe izay mamela ny heloka rehetra
ary manasitrana ny aretina rehetra. Le Andriamanitra ivavahantsika io zany, ary eny boky Exodosy izy de miteny mihitsy, izao no Jehova mpanasitrana anareo. Nitondra niteny mihitsy Andriamanitra hoe zahako Andriamanitra tenany, de Andriamanitra mpanasitrana ako, Andriamanitra mitondra fanasitrana anako. Izany e Jehova Rafa, Andriamanitra mpanasitrana. Ary mbola namafisiny ny aretina rehetra de vitan'Andriamanitra ny manasitra anazy, mamela ny eloka rehetra Andriamanitra ary manasitra ny aretina rehetra. Misy ny olona mino fa mbola mamela eloka Andriamanitra. Zay mahatonga tsy misalasala mifona raha sanatria nanota. Zay mahatonga tsy misalasala mibebaka eo anatrehan'ny Andriamanitra raha sanatria nisy eloka vitany. Ary matsapa izy raha misy ratsy ataony de misy tahotra an'Andriamanitra ao aminy. Mbola mino ny olona fa mamela eloka Andriamanitra, fa indraindray ohatrany tsy mino ny olona fa mbola manasitra n'Andriamanitra. Fantatrao ve zay inonao fa mpanasitrana izy. Raha mino ny etapany voalohany anao mpamela eloka Andriamanitra, de mbola mila mino ny tapany faharoa anao fa mbola mpanasitrana izy. Satria tsy afaka misaraka ny tenin'Andriamanitra. Mpanasitrana Jesosy, sitrapon'Andriamanitra nitondra fanasitrana antsika. Na Isaia-paminany ary de efa niteny hoe nidiakapoka aminy Jesosy iny de hitondra fanasitranana ho amin'ny marary. Ary Petera de mbola nanao fe nidiakapoka taminy fanasitranana ho amin'ny marary rehetra. Tsy hamonjy fanahintsika fotsiny tompoko na tonga an' Jesosy tonga nidina tety ambony tany, fa nanaiky nitondra mifanentainana faratapo nisy tamin'ny kapoka ny aretany mba hitondra fanasitranana ho amin'ny marary rehetra. Any amin'ny Matio toko fahavalana no ohatra zao, manomboka 10 vonokatra amin'ny 7. Rehefa nandeha tamin'ny tanàna anankiray Jesosy de nisy boky anankiray nanatona azy. Zany boky zany izy tamin'ny andron'ny Jiosy tena atokany, tsy afaka miaro ara-manolo le Jesosy. Nefa le mpanjaka ny mpanjaka, sa io lehilahy io nanatona anazy de niteny hoe tompoko, raha mba mety ianao de mahay manadio ahy. Raha mba mety ianao izy de diovy ny aretiko, diovy ny apokako. Zao no teny Jesosy hoe mety ahako, afaka manasitrana anao ahako, afaka esoko ny aretinao. Tonga de niteny Jesosy mety ahako, madiova amin'ny aretinao ianao. Niaraka hatramin'izay nadio tanteraka ny aretiny, sitrana tanteraka raha lehilahy. Satria Jesosy mihitsy no niteny mety aho. Hoy amintsika androany, fantatrao ve fa sady namonjy ny fanahinao Jesosy, namonjy ny fanahiko ihany koa, ary tsy famonjena ra-panahy ihany natongavana tety, fa hitondra fanasitranana ihany koa. Mpanasitrana izy, be de be reo olona tena hitako amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, fa tena mpanasitrana Jesosy, mahay manasitrana Jesosy. Maro reo olona hitako nanaovan'Andriamanitra fanasitranana magaga tsy takatry ny saina. Vao tamin'ny Alahady teo zao Alahady tontolo na ny maraina na ny hariva dia nivavaka ho ana marary. Fa isaorako an'Andriamanitra lehibe, fa misy reo olona voafato ny aretina mataonany maro, aretina tany amin'ny lamosiny, tsy afaka manao zavatra mavesatra, mitondra zavatra mavesatra, tsy afaka manao zavatra mafy, tsy afaka mijory elabe, tsy afaka manao ataoko hoe raha vao mampiasampiasa vatana, tao anatina fitotoana manaitaina marary. Fa isaorana an'Andriamanitra lehibe. Rehefa tonga ny fotoana ny vavaka amin'ny marary, teo ny eo le olona nisy hery mamay ohatra mitsofoka tany entina mosiny tany, ary niaraka tamin'izay de nitsahatra ny aretina. Misy olona misy ivotosana, misy kista tany anaty, fa teny isaorana an'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka amin'ny marary. Eniny tao anatiny tao levona ny fanaitainana, sitrana tanteraka izy. Misy olona tena azo lazaina fa niaina tao anatina aretina zay namatotra azy amataonany maro, fa rehefa natao ny vavaka ao amin'ny marary, satria nampianariko ny fantatrao fe zay inonao, fa mpanasitrana ige le Andriamanitra inotsika e, le Jesosy ivavahantsika, le fandraitsika ho tompomonjy ny fiainantsika e, mpanasitrana izy. Fa isaorana ny tompo tao anatin'ny fotoana natao vavaka marary, de tena nanan-kery tokoa hoe mpanasitrana ihany koa kay Jesosy. Fantatrao ve fa mpanasitrana izy? Ianao raha marary androany minofa mpanasitrana izy. Fahatelo, tsy hoe mpamonjy ny fanahy fotsiny na tonga Jesosy Kristy nidina tety ambony tany, fa merina amin'ny lohan'ireo fiainana rehetrarehetra izay very tamin'ny androny Adamaseva. Very ny fahotana nataony Adamaseva, averin'Andriamanitra amin'ny lohany izany, na averina amin'ny lohany ny famonjena ara-panahy, na averina amin'ny lohany ny fahasalamana sy ny fanasitranana. Ary ihany koa fahatelo iaho, hitondra fanafahana ho antsika mihitsy amin'ireo karazana fampahoriana sy famatorana maro zay ataon'ny fanaratsy na ny devoly eo amin'ny fiainantsika. Maro ny olona no mijaly, maro ny olona no anatina olana saribahana, maro ny olona no miaina anaty fahoriana izay tsy voavaha amin'ny hery maha olombelona intsony, de indraindray very hevitra
matalaka le izy reny hoe aiza ny tany ivoako, mijaly ara-panambadiana, mijaly ara-tokantrano, mijaly ny tontolo ny asa mandrarà, mijaly eo fiainana, voahilikiliky ny ray aman-drenina, voahilikiliky ny fiarahamonina, voahilikiliky ny any am-piasana, voahilikiliky ny any am-pianarana, voahilikiliky any tany rehetra zay andehanana, eny hatrany am-piangonana azy de ohatrany hoe tsy mba mahita fity zany fa de mitokatokana le olona mahatsapa tena fahoriana mijaly, misy vesatra ao am-pony ary ny akamaroan'ny olona ny ao an-tamiko rehefa andresaka an'izany de zao daholo no mitenin'ny olona te hamono tena pastera. Misy taona ray mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy de zao no teneniko Andriamanitra fa rano ny fiainako izy, zany mihitsy nataon'le olona fa rano ny fiainako Andriamanitra alaivo ako, mijaly ako, tsy hitanao ve sao fa ary ny olona andresaka tamiko ary sasany de niteny mihitsy hoe fa Andriamanitra nomeko tsiny ozy satria nahoana tsy mahita ny fahoriako ve izy, tsy hainy ve manafaka anaty zao de zao no teneniko le olona satria tsy Jesosy tsony hidiny ety ambonin'ny tany anafaka ao anatin'ny jaly efa niteny izy ao amin'ny Jaona 7:19 fatelopolo hoe efa vitako, efa vita ny fanafahana, vita ny fanasitranana, ny anjaranao mahafantatra venao fahafamineny anao zany, mahafantatra venao tsy Jesosy tsony de tembony tany andreo ka ny devolontsika fa nomeny antsika ny fahefana. Fantatrao ve androany fa tena mpanafaka ihany koa Jesosy, mpanafaka atsika amin'ny asa anadevoly satria ny akamaroany reo fahoriana, reo fijaliana, reo karazana olana saribahana zay mamaritra fiainantsika zanak'olombelona reny, ny akamaroany reny de fanaratsy na ny devoly ny ao ambadiky rindriavana. Ka hoy aminareo any amin'ny Jaona any amin'ny asan'ny apôstôly any toko 10:7-telopolo sy 9:telopolo zao de mampafantatra mihitsy soratra masina ary manamafy hoe izay nandendenanao soa izy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ary nanasitra izay azo ny herin'ny demonia satria Andriamanitra nomba azy. Jesosy zany raha tonga teny tany de nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina tamin'ny hery de nandende sady nanao soa nanasitrana ny olona maro sy nanafaka olona maro zay azo ny herin'ny devoly. Raha anisan'izany ianao androany de andaotsika rehetra hivavaka rehefa aveo de hanomboka miteny eo fantatro zay am'izay zay noko, fantatro am'izay tsy orosaina intsony tsy salasala intsony fa andeha hiantoraka amin'Andriamanitra, tsy hanao diso taky ny asa mpanjaka ako fa hanao taky ny Ezeka ka hiantoraka amin'Andriamanitra androany fa hamonjy anao izy raha tena fantatro marina. Fa ny tena apetrako farany fahatelo de hoe marary ve ianao mila fanasitranana, ao anaty orana ve ianao ka mila fanafahana, sa ianao ve le olona mbola misalasala hoe tena mpamonjy fanahiko marina ve Andriamanitra? Torevitra teneniko androany ekeo Jesosy ho tompo hamonjy fisainanao manokana, ekeo izy voalohany. Faro mibe-pahatateraka ny amin'ny fahotana sy zavatra tsy nentina ataonao rehetrarehetrarehetra mihitsiny. Ary fahatelo farany de manomboka miteny tompo fantatro fa mpanasitrana ianao, mpanafaka ianao, ary roako zay karazana fanaratsy zay mety mampahory ahako hivavaka isika am'izao fotoana zao kanefa milohan'ny hivavahantsika de reto misy filazana ho alefako aloha. Filazana voalohany de zao izay fiangonana RHEFI Androndrakely dia manana fotoam-bavaka lehibe zay ataonay isaky ny Talata sy Alakamisy samy amin'ny 12 tolakandro ka hatramin'ny 2 ora. Reo fotoana reo de vavaka fanasitranana sy vavaka fanafahana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra no ao. Ny Alahady kosa de misy ny amin'ny 9, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ora de manasa antsika rehetra zay afaka na iza ianao tongava fa Andriamanitra de miandry anao ao. Ary raha misy ny amintsika moa zany te eo aminay na mila vavaka na mila torevitra de afaka misy numéro telefônina ireo ahafahanao mifandray aminay fa foniny izay andray anao foniny izay hivavaka anao ankoa voninahitra ho an'ny tompo. Andaotsika hivavaka ary am'izao fotoana zao, raha hivavaka isika de apetrao faritra marary anao tananao fa minofa efa fantatrao zany Andriamanitra inonao de afaka mandray fanasitranana ianao, manao zay tsapanao misy fanaratsy na misy devoly mampahory, misy ady tsy mety afaka de manomboka apetrao ambony lohanao tananao fa hivavaka andefa ny herin'Andriamanitra hikasika anao, atonga anao sitrana, atonga anao afaka, atonga anao voavonjy, atonga anao ankoa andray fahasoavana ny atrehan'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao ny amin'ny teny na mpitorainao ahy ka sitraka tompo na ampianarinao zay tena afantatra anao marina satria miankina amin'ny fahafantaranay anao tokoa Andriamanitra no atonga nay afaka hiantehitra sy hiankina aminao, atonga nay afaka say antoraka aminao amin'ny fotoana rehetra zay mety andarovanay zavatra mety tsy ho vitany intsony. Androany Andriamanitra fantatray tokoa ny maizy ianao, fantatray iza Jesosy, Jesosy ilay mpamonjy ny fanahy, Jesosy ilay mpanasitrana, Jesosy ilay mpanafaka. Androany Jesosy eo mamindra fo amin'ny olona rehetra zay maheno na hita ity afatra ity.
amin'ny anaran'i Jesosy niza marary, niza anaty fanaitainana, amin'ny anaran'i Jesosy didiko ny aretina hiala, didiko ny fanaitainana hitsahatra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, kasia ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ny aretina, kasia ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ny fanaitainana, kasia ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao levina ny fivitosana anaty, mijatra ny fanaitainana hatrany amin'ny lamosina rehetrarehetra, manjavona ny kansera, levina ny aretina mitaiza, manjavona daholo zany, ary androany ny aretina ny amin'ny tratra sy ny vavony, any amin'ny tova rehetra ihany koa, dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, na inona fanaitainana sy rofy didiko amin'ny anaran'i Jesosy zany hiala, amin'ny anaran'i Jesosy alefako izao herin'Andriamanitra izao, ampitsahatra ny aretin'ny olona, sitrana ny marary, niza voafatotra, niza fanaketsana, niza ao anatina karazana asana devoly, didiko ny fanaratsy mampahory ny olona, didiko ny fanaratsy managejan'ny olona, miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, didiko amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany, miala famatorana eto satana amin'ny olona, ary afahako zao vahoaka an'Andriamanitra zao, afahako ny olona rehetra, anomboka hiratra ny masonay, ka ho fantatra ny iza hoe iza marin'Andriamanitra ivavahanay, afaka ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka raha eo, misaotra Jesosy misaotra fanamasina amin'ny fanafahana sy ny fanasitranana, voninahitra teo an'Andriamanitra ireriany, amin'ny anaran'i Jesosy, tahina ny olona rehetra. Amen.